Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farimaraba antsika rehefa malala tratra ity talata 13 ny volana Jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina toko voalohany, Kolosianina toko voalohany 1:10 ka hatramin'ny 20. Kolosianina toko voalohany 1:10 ka hatramin'ny 20 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haretan'ny zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia izy ny lamatoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, fa sitraky ny iray ho ao aminy toeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Iny izy ho izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Tamin'ny taona lasa iny no feno 700 taona ny antsoina hoe fanekemponoana nikeanina. Fanekemponoana nikeanina izay tononontsika hoe fanekemponoana faharoa amin'ny litoljiantsika FJKM, dia isan'ny fanekemponoana lehibe iombonan'ny kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary isan'ny fanekemponoana ataontsika hoe miteraka ady-hevitra lava dia lava mihitsy teo amin'ny lafin'ny fotom-pinoana sy fotom-pampianarana. Manatoerana lehibe dia lehibe mihitsy io fanekemponoana nikeanina io. Marina fa izay mety ho mahazatra antsika dia fanekemponoana apôstôlika izay tsotra dia tsotra, fa ny fanekemponoana nikeanina no isan'izay tena miivo mihitsy sy manome toerana ary manome fanazavana ny momba an'i Jesosy. Ny fanekemponoana nikeanina dia fanekemponoana izay tsy ataontsika hoe miaro ny finoana ny finoana kristianina ihany, fa tena manome tari-dalana ny finoantsika kristianina mihitsy. Io fanekemponoana nikeanina io izay ataontsika hoe haitsika tsy anjery amin'ny ankapobeny any amin'ny taona 520 sy 300 any ho any, izay namaha-olana lehibe mihitsy. Ina ilay olana lehibe? Nandritra ny 200 taona teo eo na 300 taona latsaka kely teo eo dia voaenzika moa ny fivavahana kristianina nenjehina, tsy tena afaka nivelatra tsara. Fa rehefa tonga amperora kosa, ilay jeneraly antsoina hoe Constantin voalohany na Constantin lehibe, dia izy tonga kristianina, izy kristianina ary tonga amperora amin'ny fanjakana romanina izy, dia nanome malalaka ny fivavahana kristianina. Ny fahalalan'ny fivavahana kristianina nefany dia niteraka ady-hevitra be mihitsy, ary ilay ady-hevitra dia ny hoe tena Andriamanitra marina ve Jesosy? Izany hoe nivoizina tao anatiny tamin'ny taonjato fahatelo io ny ady-hevitra be mihitsy ny hoe tena Andriamanitra marina ve Jesosy? Ary niteraka fifamonoana sy ady an-trano, tena ady an-trano eny an-tsena dia mifamaly ny olona, fanaritaka ny olona, satria misy miteny Andriamanitra, misy miteny tsy Andriamanitra izy fa olombelona.
misy miteny hoe tena Andriamanitra izy satria zao no nahaterahany, misy manao hoe olombelona izy satria teraka, satria marary, satria nety nangiry firy sy ny sisa rehetra, dia mafy be izay adevitra ara-pivavahana zay ary niteraka fisaraham-bazana atao amin'ny fiarahamonina ka voatery ho tsy maintsy nanangana na niantso ireo heveka zay 7,100 sy 300 ano any ny amperora mba amaly ny fanontaniana zany namory ny mpitondra vavahana rehetra maneran-tany izy mba amaly ny fanontaniana hoe Andriamanitra Jesosy sa olombelona. De tao anatin'izany no nivoaka ny fehi-kevitra, ny fanapahan-kevitra satria synody io na konsily io de nivoaka ny fanapahan-kevitra no hoe tena Andriamanitra mariny Jesosy. Ary zay mahatonga an'ireo atsipirian'ireo teny anatin'io fanekam-pinoana io no hoe Andriamanitra avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Mazava be lay votoatiny lay fanekam-pinoana nikean'io manindry ny maha-Andriamanitra feno an' Jesosy. Tsy hoe zay rehetra nivory akory tao anatin'io konsily tao Nike io, tao Nice io dia nanaiky ny maha-Andriamanitra feno an' Jesosy. Nisy ny tariky Arius izay nandany maha-Andriamanitra an' Jesosy, tsy nanaiky mihitsy izy ary azo lazaina hoe nanjaka nandritra ny vanim-potoana maro io atao hoe arianisme io izay niresaka ny hoe raha ohatra ka itsika rehetra de miara-manaiky fa tokan'Andriamanitra, ka raha vantany vao manaiky tsika fa Andriamanitra Jesosy de tsy tokana intsony Andriamanitra. Zany hoe izany dia adievitra zay filozofika mihitsy ny hoe rehefa miteny anareo hoe Andriamanitra Jesosy dia lasa tsy tokana intsony Andriamanitra hoe arify. Ary eto amin'itony Kolosianina itony dia mazava ary betsaka fantatsika fa ohatra hoe ny vavolombelon'i Jehova dia mandrakitiny an'io dia tsy manaiky ny maha-Andriamanitra feno an' Jesosy, tsy manaiky ny fanekam-pinoana ny nikeanina, tsy manaiky ny trinité, mandrakitiny an'io. Zany hoe tsy hoe akory adevitra nikatona tany amin'ny 520 sy 300 fa mbola be dia be ny mivoy amin'izany etsero fa isika moa ao anatin'ny tokotanyben'ny kristianina de resy lahatra ary mino fa Jesosy de Andriamanitra ary tena zay mihitsy. Zay mahatonga ny Jauna ao amin'ny epistily ny teny manao hoe izay mino ny zanaka fa zanak'Andriamanitra izy, ny zanak'Andriamanitra, zay mino fa Jesosy de zanak'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra, fa ny mandà kosa ny mahazanak'Andriamanitra ny Kristy no antsoiny hoe antikristy. No zany dia mazava be ny teolojian'ny Jauna ao amin'ny Jauna voalohany fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy tsy mana foana ny mahatokana an'Andriamanitra. Ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy tsy mahafoana mihitsy ny maha-Andriamanitra tokana azy. Hoy ny fampianarana zay ny ainantsika satria hoy Jesosy manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Satria Jesosy sy ny ray dia iray ihany, hoy Jauna. Noho zany dia tsy roa zany Andriamanitra sy Jesosy fa iray ihany. Ary eo no mahatonga ny konsily Nice nanamafy ny hoe tokan'Andriamanitra na de niteraka na de nanana zanaka an' Jesosy azy izy de tokany izy. Ary Jesosy zanak'Andriamanitra, tsy hoe Andriamanitra hafa mihitsy akory fa Andriamanitra ao amin'Andriamanitra ray ihany. Tsy de mora loatra akory no manakatra an'izany. Ary io no anankiray ataontsika hoe efa adison'ireo mpiadevitra mandraka ankehitriny mieritreritra fa ny kristianisma dia fampianarana na doktrina aloha. Tamin'ireo fiangonana ataontsika hoe ireo mpino tamin'ny taonjato taloha zany, atao hoe ny taonjato voalohany, taonjato faharoa, ny fiavahana kristianina ange tsy lay lafin'ny doktrina ny mamaika azy.
fa lay ataontsika hoe expérience spirituelle, zany hoe tsy lay fotom-pampianarana akory. Itsika mantsy ankehitriny rehefa miresaka hoe vavahana kristianina de ny mamaky atsika dia satria tsika taranako ireo filôzofy sy ny tezain'ny siansa sy ny isan-karazany fahalalana isan-karazany dia everitsika fa ny vavahana kristianina aloha voalohany indrindra de raharahan'ny saina, raharahan'ny faharesen-dahatra, fa tsy de zay loatra akory tamin'ireo apôstôly. Ireo apôstôly inge tsy de olona hoe nahita fianarana naranitra be fa ny ainy izy nahita de tsapany fa tena Andriamanitra Jesosy. Hitany teo amin'ny fiainany ny fitsanganany tamin'ny maty, hitany fahagaganana zay nataon'i Jesosy, hitany niaraka tamin'i Jesosy izy, hitany ny fahasitranan'ireo boka, reo marenina, reo jamba, hitany fahagagana maro isan-karazana, Jesosy nitety ny ranomasina, hitany fahafatesany tao amin'ny hazo fijaliana, ny fangiry firiny, hitany fitsanganany tamin'ny maty. Dia ny tenan'i Jesosy tompo sy Andriamanitra avy hatrany izy. Fantany zay satria Jesosy niteny taminy manao hoe izy dia zanak'Andriamanitra. Noho zany ny kristianina voalohany dia tsy lay lafiny ataontsika hoe ara-poto-pampianarana n'lay raharahan'ny saina fa lay fiainany ilay vavahana kristianina. Ary eo no matetika napadiso ny olona teoriana ataontsika hoe manomboka amin'ny taonjato fahaefatra izay mieritreritra mandrakariva fa ny vavahana de raharahan'ny fahazavan-tsaina aloha voalohany indrindra eny tokoa mazava ho azy, tsy ditsika hevitra fa Jesosy raha nanazava an'izany fa zava-dehibe ny saina. Fa ny vavahana kristianina dia fifandraisana amin'Andriamanitra, zany hoe misy fahatsapana ao anaty, fifandraisana amin'Andriamanitra ka mahatonga finoana fotsiny zao. Arak'izany dia zava-dehibe ny ahatsiarovantsika fa mahampino atsika de ny faharesen-dahatritsika amin'ny asan'ny fanamasina ao anatintsika ny maha-Andriamanitra an' Jesosy. Hoy tsika manao hoe ny olan'ny kristianina voalohany, ny olan'ny kristianina manomboka aty amin'ny taonjato fahaefatra, fahadimy, indrindra aty ambadiky, indrindra aty amin'ny vanim-potoanany moyen âge, rehefa noroborobeny ataontsika hoe vanim-potoana scolastisme, zany hoe vanim-potoanany manomezana toerana ny filôzofia tao anatin'ny fotom-pampianarana, de nanjary very maro-drefy ny kristianina, na very maridalana ny kristianina, ka nanjary ny hevitra fa lay lafiny doctrine aloha ny voalohany tena zava-dehibe. Ny vavahana kristianina tsika eto dia tena fiainana, faharesen-dahatra fotsiny zao, tsapanao voalohany indrindra fa Andriamanitra Jesosy vokatry ny asan'ny fanan'Andriamanitra. Misy filôzofy sa teolojiana allemand anankiray izay nalaza de nalaza, fantatry ny mpampianatra teolojia rehetra, fantatry ny akamaroan'ny mpitandrina rehetra, Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, any amin'ny taonjato valo ambin'ny folo teraka any amin'ny taona 80 sy 700 ano any. Izay mandray ny 8 sy 9 zany. Izay tena nanazava mihitsy. Teo aminy no Karl Barth de nanazava Andriamanitra maka manao hoe ity rangahy ity zay Friedrich Schleiermacher ohatsika teo, Daniel Schleiermacher no azo lazaina hoe raiben'ny protestantisme moderne hoy Karl Barth. Tsy kisendrasendra akory zany satria ity rangahy ity zany dia nanazava ity teolojiana ity zany de nanazava fa ny fivavahana nge dia samy hafa hoy izy ny antsoina hoe spiritualité sy ny religion. Zany hoe lay fivavahana kristianina dia fiainam-panalo voalohany indrindra, fiainam-panalo voalohany indrindra vao ady hevitra. Tsy milaza akorytsika hoe tsy ilaina ny ady hevitra, ny resadresaka, ny teolojia, tena ilaina zany mazava ho azy. Matoa Calvin nanao hefitenin'ny baiboly manontolo afa-tsy ny boky ny apokalipsy, matoa nanoratra boky tome maromaro momba vavahana kristianina, de zava-dehibe ny ataontsika hoe ny asan'ny fahazavan-tsaina. Fa ny fiheveratsika tsotra fotsiny zao fa raha raha-tsaina ny fivavahana kristianina
dia tena mety mitarika fivilian-dalana. Ary fantatsika fa izay no mahatonga fivilian-dalana maro ao anatin'ny vavahana protestanta sasany na vavahana kristianina mihitsy. Ka misy toeram-pikaroana teolojia ankehitriny na hazo fijaliana ara tsy ao ntsony. Makany amin'ny faculté théologie de Paris ianao dia tsisy hazo fijaliana ntsony ao. Manao teolojia daholo ity ataontsika hoe ana silamo izy na boudiste izy de manao teolojia daholo. Tsy ratsy akory le manao teolojia daholo fa ny baiboly engena ny teolojia amin'izay ny ainina nyreo apôstôly azy de izao manomboka amin'ny finoana. Manomboka amin'ny finoana. Ny finoanan'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiandohan'ny teolojia protestanta. Eo no manomboka ny teolojia protestanta. Zany hoe ny finoana no miteraka fahatakarana ary tsy finoana ny fisian'Andriamanitra fotsiny io fa ny finoana ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy. Eo no manomboka ny teolojia protestanta. Raha vao esorina satria zay le hoe solus Christus ny Martin Luther. Raha vao tsy manomboka eo amin'ny finoanan'i Jesosy le teolojia dia mivily lalana. Midika zany tsy teolojia protestanta intsony, ary tsy teolojia kristianina intsony mihitsy ara, raha vao sarahana tsy manomboka eo amin'ny Jesosy. Ary na inona toriteny, na inona fampianarana protestanta dia tokony mirona na miivo na mijoro ao amin'izay fanantitranterana ny maha Andriamanitra an' Jesosy zay, ny maha mpamonjy an' Jesosy zay, maha-pamela heloka an' Jesosy zay. Ito amin'ity mofinaina be mpiratana antsika ity Paoly Kolosianina zany dia tena manindry mafy mihitsy Paoly ny amin'ny ataontsika hoe ny mahendrik'Andriamanitra an' Jesosy. Lahy matoany talohan'izao zavatra rehetra zao Paoly Jesosy. Io no anankiray mitondra amin'ny anka Jesosy ve zany no ariana, zany hoe zavatra no hariana voary ve zany izy. Dia mazava tsara ny teny hoe lahy matoa. Raha miteny hoe lahy matoa i Paoly dia tsy milaza azy ho zavatra no hariana loatra fa milaza mahanateraka an' Jesosy. Ny voambolana nampiasain'ny Paoly amin'ny teny grika dia manazava tsara mihitsy, tsy manozongozona mihitsy ny fampianaram-pona kristianina hoe Jesosy de tena zanak'Andriamanitra, lahy matoa. Tsy mahavonjy ny olona tamin'ny fahotana izy raha voary. Raha voary izy zany, raha voary créé zany raha amin'ny teny frantsay, dia mitovy amin'ny mangazo, mitovy amin'ny trano sanatriany zany, tsy ny trano mitovy amin'ny ataontsika hoe ny vato, ny ahitra sy ny tahaka zany raha voahary, ary mety hitovy amin'ny olombelona ihany. Noho zany tsy mahavonjy ny olombelona mihitsy izy, fa mahatoa mahavonjy ny olombelona tamin'ny fahotana izy de satria tsy olombelona izy fa Andriamanitra. Io toetran'i Jesosy zay Andriamanitra feno kanefa tonga olombelona feno, zay ny mahatonga azy ho mpamonjy antsika le avako malala. Lava de lava ny fanazam-poan'i Paoly amin'ity Kolosianina ity satria Paoly de teolôjianina. Paoly no azo lazaina teolôjianina voalohany indrindra ao amin'ny testamenta vaovao. Paoly no nanome avy amin'ny Paoly avokoa ny fampianarana rehetra momba ny fiangonana, fampianarana rehetra momba ny ataontsika hoe ny famelan-keloka, ny fanazavana momba ny fifandraisan'ny mpino, ny etika, ny fifandraisan'ny mpino amin'ny fanjakana, ny fiarahamonina. De Paoly ny teolôjianina lehibe voalohany indrindra. Paoly de tsy tokony adonina fa Paoly de mitovy amintsika ihany amin'ny lafiny hoe Paoly tsy nahita an' Jesosy ho tahaka andry Matio na tahaka andry Jaona na tahaka andry Jaona Marka moa tsy apôstôly fa nahita maso an' Jesosy ihany izy, tahaka andry Petera tsy zay Paoly, fa Paoly mitovy amintsika ihany, mitovy amintsika amin'ny lafiny hoe efa Jesosy niakatra tany an-danitra, efa Jesosy niakatra tany an-danitra no nihaona tamin'ny Paoly teny an-dalany Damaskosy. Paoly tsy lehibe tany Jerosalema, Paoly lehibe tany Tarsa na tany Tarsosy, Jesosy tany Palestina, Paoly taty Tarsa. Noho zany Paoly dia mazava be fa amin'ny lafiny hoe ohatrantsika ihany izy, amin'ny lafiny hoe tsy nibeazina tao anatin'ilay niainandry Petera mbandry Jaona, tsy hoe ny sasan'i Jesosy tongotra izy na nahita ny fahagagarana ataon'i Jesosy isan'andro izy, tsy zay Paoly. Saingy Paoly kosa vokatry ny fitariany fanan'Andriamanitra dia nanjary teolôjianina lehibe indrindra ary
eto am-pelatanantsika ny sorana zay manazava amintsika fa Jesosy dia Andriamanitra feno. Inona no lesinao antsika amin'ity mofinaina ity rehefa avy ny resaka isika mazava lehibe le fanekempinoana nikeana. Ary tokony ho hain'ny kristianina tsenjery mihoatra tahaka ny fenekempinoana apôstôlika io, satria fanekempinoana manamafy miaro mihitsy ny finoany ny vavahana kristianina, miaro ary manome fanazavana ny fivavahana kristianina. Dia ho tsika manao hoe inona ny hevim-panahy zay ambaran'ny Paoly amin'ity Kolosiana ity ka tiany ho takatritsika mazava mihitsy. Ny voalohany dia ny fahariana ny zavaboary rehetra. Ny fahariana zany de zao io zavatra hitanao maso rehetra io zany de zao tsy hoe nisy ho azy akory, tsy hoe zavatra tonga ho azy akory io, tsy hoe zavatra araky ny tenen'ny filôzofisy aty ankehitriny manao hoe karazan-drazana accident na karazan-drazana ataontsika hoe hazara. Matetika moa de zay no fanazavana omen'ireo rotsipiny manao hoe nisy hazara, nisy kisendrasendra. Fa amin'ny baiboly, ny baiboly moa rezahantsika dia tsy nisy kisendrasendra mihitsy, satria misy lamina, misy atsipiriany, misy lôzika nazahoana ny teny avy amin'ny teny hoe logos, misy lamina napetrak'Andriamanitra. Io lamina ao anatin'ny zavaboary rehetra io ka mahatonga ny zavaboary io azo iainana de zao nisy nahary izy, nisy nahary izy. Ary iza nahary an'io hitanao maso rehetra io? Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy. Tiany Paoly ho takatritsika mihitsy zany fa nisy nahary ny zavaboary, nisy nahary tsika ity, ary Andriamanitra ny nahary antsika, ary Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy no nisy zao zavatra rehetra zao. Zay zany dia tiany Paoly ho takatritsika mihitsy mba hialana am'ireo karazam-pampianarana be dehibe mitosaka ao anatin'io ataontsika hoe YouTube be isan-karazany izay mandiso ny fampianarana ka miteny indray hoe tsy misy Andriamanitra, ny zavaboary nisy ho azy, accident, hazara, sy ny sisa. Fa raha mamaky tsara amin'ny baiboly sika de mazava na inona marina loatra fa amin'ny baiboly tsy boky scientifique akory ka anazavany hoe manomboka tamin'ny zavaboary tamin'ny inon'Andriamanitra, ny fisina tamin'ny olombelona, tamin'ny être ataontsika hoe unicellulaire, tsy zany ny zava-dehibe amin'ny baiboly. Baiboly miresaka amin'ny olona rehetra, no zany dia ny foto-kevitra tiany ho azonao fotsiny dia Andriamanitra nahary zao rehetra zao. Fa ny faharoa zay tsindrian'i Paoly ka ho afatra ho anao amin'ity mofinaina ity dia io Jesosy io dia amin'ny alalany no azahoantsika famelan-keloka sy fampihavanana amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fahotana de nampisy korontana teo amin'ny zavaboary, nampisy korontana teo amin'ny fiainan'ny olona ny fahotana, mikorontana ny fahasalaman'ny olona, mikorontana ny fifandraisan'ny olona samy olona, mikorontana ny zavaboary, mikorontana ny fifandraisan'ny olona sy ny zavaboary, miteraka korontana ilay fahotana, miteraka ady, fifandonana tao anatin'ny zavaboary ny fahotana. Ny fahotana zany tsy hoe zavatra spirituel hoe fiodinana tamin'Andriamanitra ihany, fa ny fahotana tena nimba mihitsy nanjary niditra tao amin'ny zavaboary ka niteraka fahalovana teo amin'izao tontolo zao. Tsy teo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny lafiny ara-panahy ihany, fa nanjary nanimba ny fiainan'ilay voarin'Andriamanitra. Manazavany eo Paoly amin'ny Romanina 9:20 hoe miara misento mihitsy ny zavaboary. No zany dia Jesosy lay fampihavana, Jesosy lay famerenana amin'ny lahony ny zavatra rehetra. Zay mahatonga ny hoe any amin'ny bokin'ny Apokalipsy de miteny Jesosy manao hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra. Alaivo sary antsaina hoe any amin'ny bokin'ny Genesisy
asehony Genesisy fa any manomboka ny faharavana. Zany hoe rehefa mahavaky ny Baiboly manontolo anao tonga aty amin'ny Apokalipsy de hoy Jesosy indro voazoko ny zavatra rehetra. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia ny Baiboly de mitantara ny fahalovany fiainan'ny olombelona, ary tsy ny fahalovany fiainan'ny olombelona ihany fa miteraka ny fahasimbany zao zavaboary rehetra zao. Ka rehefa miverina ao am' Jesosy ny olona de misy fiainana vaovao hoentin' Jesosy. Afaka malala ny hevim-panahy faharoa tiany Paoly takatrao am'ty Korosianina ty de zao: Jesosy lay fiainana. Jesosy le fiainana izay mampisy filaminana aminao sy Andriamanitra. Jesosy mamerina ny fihavananao amin'Andriamanitra. Jesosy mamerina fihavanan'ny olona samy olona. Ao am' Jesosy, rehefa tsy eo Jesosy de korontana sy tabataba sy olana ny fiarahamonina. Fa ny fiarahamonina zay misy an' Jesosy kosa de fiarahamonina mirona makany amin'ny fihavanana, makany amin'ny filaminana, makany amin'ny fifankatiavana. Fa ny faran'izay hevitra tiany Paoly ho takatrao am'ty ampahany am'ty diny vadimy folo ka hatramin'ny faharoapolo dia Jesosy no lohan'ny zavatra rehetra. Tsy hoe Jesosy ny famerenana aminao ny zavatra rehetra ihany ao am' Jesosy, fa ao am' Jesosy koa misy ny fahazavan-tsaina. Zany hitanao anatin'io fanekam-pona Nikeanina io lay hoe mazava avy amin'ny mazava. Zany hoe Jesosy no manome fahazavan-tsaina. Ao amin'Andriamanitra no misy fahazavan-tsaina, ary ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy no ahafantarantsika ny lalana tena izy sy tena marina tokoa. Jesosy no mpitarika lohan'ny fiangonana. Jesosy no mpitarika atsika. Tsisy heviny tsony ny fiainana rehefa tsy eo Jesosy. Afaka malala engany amin'ity talata ity, iorina am' Jesosy ny finoanao ary apetraka ao am' Jesosy ny fanantenanao fa Jesosy miivo ny zavatra rehetra. Izy no nisiny zao rehetra zao. Izy no mitondra zao rehetra zao. Izy no mampiavana anao amin'Andriamanitra. Jesosy, io Jesosy io Andriamanitra, ary io Jesosy io tianao. Io Jesosy io namonjy anao. Ivavaka sika. Tompo am'zoranao zay amin'ny soratra masina izay manazava aminay. Andriamanitra anao Jesosy. Mahampamela heloka anao Jesosy. Mahafiaina anao Jesosy. Saotra tompo fa enao le lalana sy fahamarinana fiainana. Enao le namonjy anay tao amin'ny hazo fijaliana. De ampaherezo izay hitoetra mandrakariva amin'ny fitiavana anao Jesosy. Fantatra efa eo aminay mandrakariva ianao satria efa nanome toky fa hitoetra ty amponay ary aniraka ny fanahinao hitoetra ty anatinay. De ta io tompo ary ity tontolo andronay ity. Ta io ivon'ny fiainany mandrakariva ianao Jesosy zay velona nandresy ny fahafatesana ary mitaridalana anay amin'ny fahatsarana hatrany. Manampianay Jesosy mba ova volombelon'ny fahatsaranao, ova volombelon'ny fitiavanao hatrany zay mamakivaky ity tontolo andronay ity. Diovy ny fonay hanananay finoana madio de ny finoananao Andriamanitra tokana sady marina ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Saotra tompo. Amen.